Aliny sabotsy fahenina ny volana desambra taona 2024 manolotra ny araba toko lasy toko vavy tonga soa ato anatin'ny fotoana izay andraisantsika vahiny indray fandaharana zoiteny manokana ity androany ity iresantsika ny makasika ny fitrandrahana ny renakibony tany any amin'ny faritra Anosy iny marimarina kokoa dia ny fitrandrahana ny fasy mainty efa taona maromaro no nisiny izay fitrandrahana fasy mainty izay raha tany amin'ny tany Fort Dauphin iny moa zany ny tena marimarina kokoa izay misy any faritra Anosy izay ny firaisamonim-pirenena isan'ny nanaraka akaiky foana ny zavatra misy sy ny fitrandrahana izay natao moa zany tany Fort Dauphin tany ka izay no iresadresantsika amin'ity androany ity satria hoe ao anatin'ny fanavaozana isan'ny resahana foana ihany koa le hoe mba hitondra soa sy mba hiverina mivoaka malagasy ny arena izay ananany fireneny dia hitantsika hoe manahoana marina zany zao ny zava-misy any amin'ny faritra Anosy iny tamin'ny herinandro io tsika fandresaka ihany ny tany amin'ny faritra avaratry ny nosy misy le fitrandrahana terre rare izay tsy mbola eken'ny mponina ihany koa aloha ny zava-misy amin'izao fotoana izao fa izay no anasantsika anandriamatoa Masimana Gaity Marinjaka izy moa dia filoha regionaly ny vovona ny firaisamonim-pirenena any amin'ny faritra Anosy iny miarabanao tompoko sotra betsaka tonga soa eto amin'ny fandaharana zoiteny. Miarabanao Andriamatoa Harinjaka faly aloha zahay zao mahita mba afaka hiteny androany satria ela ny andrasanay an'izao fotoana izao. Voalohany indrindra aloha dia miarahaba antsika rehetra mpanaraka ny télé Dreaming fa indrindra moa tsika Anosy ao salama briaha tsy zay androany tiky zany tsika hiresaky hamakafaka sy hametrapetraky ny raha misy amintsika Anosy ao hoe ino marina ny raha misy ao zay ny hadihadi ny société civile zay mahafantarandrao tsika azy agny dia izay ny ho resadresantsika androany fa alohany hiresahana azy aleo angamba présenté-vako kely ny faritra Anosy. Faritra Anosy io faritsy manandraha zahay agny satria mana halavany torapasika 200 kilometatra ankoatsin'izay misy fambolena ao ary mampalaza anay agny moa letisia am'izao vokatry izy ao ankoatsin'izay manao vanily koa zahay agny ankoatsiny fambolea fiompia koa ataonay dia noho ny fanagnanay torapasika lava igny moa zany dia ny fandronoa reo harenanay aby io fa indrindra moa zay vokatry resantsika androany tiky hoe ny fasy mainty eka misy fasy mainty ao ary ireharehanay depuis 1980 tagny hoagny nisy izay orinasa kity fera zay nanombohana anazy dia izy io nahita ny ino moa zany ny haregnany faritra Anosy dia tiandreo zany hoe hitrandraka an'le fasy mainty dia nandeha ny fanadihadia tamin'ny 86 dia hitandreo fa tena hamokasy le izy dia nanomboky nagnataka amin'ny fandrakana reo tamin'ny 97 dia tamin'ny 98 reo nahazo fankatoavana dia nisy an'izay convention d'établissement zay dia convention d'établissement io moa zany sahalalalana mifehy ny famokara fasy mainty ho an'ny orinasa io dia lasa kity fera izy tamin'izay dia tafarafara tato izy lasa KMM Rio Tinto KMM dia tamin'ny 98 io izy noho ny fisian'ny convention d'établissement 98 dia afaka mitrandraka mandritra ny 10 taona io 10 taona io ilminity ny trandrahana tamin'io dia tamin'izay reo nanao installation sy ny tariny dia nanomboka amin'ny 2005 nanomboky nametrapetraky reo zany le infrastructure dia tsy ino moa zay fametrahana ny port anao profonde dia fametrahana ny usine eny Amandena dia tamin'ny 2009
nanomboka nandefa fasy mainty am'izay ireo am'le fitrandrahana raha jerena zany amin'ny ankapobeny eo ho amy 10 tonnes isan-taona ny fasy mainty izay vokariny io orinasa io de tamin'ny 2017 tagny hoany ireo tsy ilminity zay trandrahandreo na sy zercon fa nitrandraka monazite ry zareo de monazite moa zany anisan'ny terre rare izy io fa radioactif misy radioactif kely agnatiny ao ary izy radioactif zay moa zany mety manimba amin'ny fahasalamana raha ohatra ka tratran'ny vahoaka ohatra zay de ankoatrin'izay misy fanavaozana le convention d'établissement de 23/017 zay le loi tafarakely ny code minier izay loi 23/007 de indro kely nefa rehefa nivakinay zay OEC io zahay tsy mahay lalàna fa mba kely mahay miinterpréter na zavatra kely de hitanay eo minre fa tsy teny hoe il minute sony fa minre dikan'izay zay zavatra voatrandrakindreo zany de azondreo trandrahana mandritra ny 5 taona zay zany amin'ny ankapobeny le situation nay agny amin'ny orinasa io de zay tantara kely mahakasikasika ny orinasa sy ny fitrandrahana ny zavatra misy am'izao fotoana izao azo lazaina hoe mifanohatra tanteraka raha ny serasera voizina makasika an'izany any amin'ny faritra anosy izany indrindrindrindra ao anatin'ny fitrandrahana ilminita sy am'izao moa zany tenezao minueres sisy zay zany loha fa hoe fitrandrahana fotsiny ny ataontsika hoe ny mpitrandraka de tena milaza mihitsy fa tena misy vokatra amponina amy sosialy amy toekarena ny fisinya ao anatiny zany ataontsika hoe any Fort Dauphin zany raha tsy laza fotsiny hoe milaza mihitsy ry zareo hoe hatramin'ny siny ny orinasa zay mitrandraka ao amin'io any Fort Dauphin io tsy nisy délestage zany tany atoerana ampy tsara amin'ny famatsiana herinaratra ary ny orinasa isan'ny miantoka an'izany isan'izany ihany koa hoe be de be ny taremarika moa zany zay ataontsika hoe navoaka ao anatin'izay rehetra izay raha ataontsika fotsiny hoe ny fampidirana an-tsekoly mpianatra de misy marobe no voaresaka moa zany ao anatin'le izy atao ambanin'ny masoko ato ihany le izy fa ny tiako resahana zany ao anatin'izay fotoana zay nareo tena firaisam-pirenena nareo ahoana ny fomba fahitanareo ny situation zany am'izao fotoana zao tena mitera-bokatsoa ny mponina sy ny toekarena sosialy any atoerana tokoa ve ny fisiny ny fitrandrahana am'izao fotoana zao saotra betraka am'le fanontaniana izy aloha matoa izy tonga de hampandrosy zay fa moa ave mipaka hatramin'ny vahoaka sa hampandrosy ny toe-bolany zay zany ny tokony jerentsika amin'ny ankapobeny zany fahitako anazy sady depuis ny fisian'io moa zany niezaka avao zahay mba nagnadihady koa anay manokana de nisy boky kely navoaka anay zay hoe reto antao QMM 15 ans d'exploitation constat et réalité 2025 dikan'izay zany mandritra ny 50 taona zay nanao ahoana de teo moa niresaky hoe nitondra fampandrosoana fiaviany io orinasa eo tokoa nampisy ny port en eau profonde ao aminay ankoatrin'izay nisiany pôle intégré de croissance any aminay dikan'izay maro ny développement zay tokony ho hitatsika agnatin'izay ao rehefa nijerevana aloha amin'ny point de vue économique le taux de pauvreté ny faritra anosy tamin'ny 2005 dia eo ho amin'ny 74% ny taux de pauvreté de tamin'ny 2022 zay il y a 3 ans lasa niakatra 92% ny taux de pauvreté somary paradoxe izy le izy par rapport amin'ny développement de ankoatsin'izay lasa région fahatelo
amin'ny mahantra faritsa anosy. Zay zany amin'ny ankapobeny. Misy ny développement hita maso fa raha fa nijereva ty zany le données ty tsy données zay niforononay fa données zay nalanay amin'ny Instat sy ireo organisme zay manao fanadihadina any amin'ny faritra anosy. Ina zany mety mampatonga an'izay zavatra zay hoe misy orinasa lehibe eo a nefa ny mitomby any le tany le fahantrana ny aminareo anatin'izay. Amiko manokana aloha zay moa nanovako mot-kely anatin'le boky hoe Panarivo tena manan-karena faritra io fa le contrat social mila jerena. Tsy tokony menatsiny zany ny harenan-kebon'ny tany fa le contrat social hoe ino mahatonga an'tiky, ino zay natao teo hoe mety sa tsy mety. Zay angamba ny tokony hijerevantsika anazy. Maromaro zay amin'ny contrat social zay ary alohan'ny hitsandrahan'ny fasimainty maromaro ny étape nandalovana. Manao consultation publique, manao étude d'impact environnemental, de misy zao cahier de charge zao, de misy zao PGS zao, maro les documents ary presque 1000 pages à chaque fois. Zay avoaka isan-taona sy en fonction zay engagement zay ataon'le société. Fa fahitahanay anazy ety ivelany satria miezaka manka information amin'ny société zay nefa tsy mety mahazo. De tsy de hitanay hoe tena resapaka amin'ny vahoaka le izy. Fa olombitsy no mahazo tombony. Zay mahatonga an'io hoe 74% en 2005, 92% en 2022. Zay zany amin'ny ankapobeny fahitako azy ety ivelany sy ataoko angamba mety sy handany zay ankamaroanay ny Fort Dauphin. Ao anatin'izay hoe inafo zany ny azo lazaina hoe olana fototra mifandraika amin'ny fitrandrahana io. Mitrangany amin'ny faritra nosy any ohatran'ny rere ihany le resaka hoe maloto ny rano hoe inona daholo maromaro ny hoe ny olony misy le orinasa nefa atao tsy mampiasa olona eo an-toerany sy ny sisa. Misy cahier de charge moa zany ahoana ny fampiarana ny cahier de charge zay tokony hoe narahana tsakany sy andiavany any an-toerana zany amin'izao fotoana zao. Saotra betsaka hoe maloto ny rano, cahier de charge zany resaka re zany ao mahakasika le any fa eo ianao anazava tsara hoe inona marina tena olana mifandraika amin'le fitrandrahana. Voalohany indrindra aloha zahay amin'ny OEC raha tantara no jerena tsy talohan'ny 2022 zahay nijery fotsiny hoe mandeha zao misy 4x4 maro aminay eto mampandroso ty raha ty fa nanomboka amin'ny le relacement-na rano ataon'ny orinasa io 1 million mètre cube agnatin'ny 7 semaines. 1 million mètre cube agnatin'ny 7 semaines naria ao amin'io lagune le anjakaraka zay malaza am'izao hoe izy tenentsika maloto ataotsika hoe fa presque 7 mois zay maimby io rano amitsika miresaky zao fa mbo resatsika fara moa mikasika an'izay. Afa nahita an'igny zay na tsikaritra an'igny hoe ino fandehan'ny ty tantara tiky de miezaka nagnadihady mba ino marina moa le ty hoe situation mystiky. De tam'izay zahay nahitahita raha maromaro sy par rapport am'le cahier de charge tiako resaha hoe hoatran'ny tsy de mifagnaraka aminazy. De teo zahay nanapa-kevitra hoe aleo tsika mihitsy hangataky hiaraka anao suivi amin'ireo mpanao suivi na izay comité de suivi zay natsangandreo reo. De niezaka nangataka zahay fa tsy mety nahazo hoe tsy afaka manao nareo fa raha hanao indépendant nareo afaka manao. Fatatsika nefa ny société civile zahay tsisy mifinancer tsy misy ino fa ny volam-posinay ny financenay. Ary fahatongavako aty moa zany dans le cadre ny 20e anniversaire ny société civile nationale. Dikan'izay nisy financement kely avy agny ny payan'ny frais-nay. De noho izay zany de niezaka nagnaraoso zay resaka amin'ny partenaire zay mba afaka hiteny ve zahay. Ino zo hiteny zay ataotsika zao. De misaotra anareo aloha am'izay raha zay. Fa hatram'izao zahay tsy afaka manahay hoe ino marina misy ao. Zahay namboatsy an'ity boky tiky ity dia niezaka nanga information tagny
tsy nahazo dikan'izay misy manjavozavo zany ny information misy mivelona izy io ary zaho anisany nametraka sitiny KMM tagny tamin'ny 2022 satria nisy site site de recherche le izy de zao niezaky nanao élevage na poisson sy tilapia tam'izany ary zay nahitako hoe maro be le espèce ao de le espèce ao maro tam'izay estimé va ho amin'ny 100 mahery fa amitsika miresaky zao roa avao ny espèce tavela ao espèce na poisson resatsika ino antony le problème zany nasiana zay essai de versoir zay essai de versoir zany hiseparena ny rano mamy sy rano masira lafa manao extraction zany le orinasa dia tsy maintsy mila rano de le rano tadiaviny de latsaka any amin'ny nappe phréatique mba tsy hampasira ny nappe phréatique ny fort dauphin zany de naseo essai de versoir io so de rano mamy gn'alana de rano mamy mivoaka ny fort dauphin zay zany de depuis nampihidy an'io lasa nisy appauvrissement na diversité biologique ny tao zay zany problème goavana izy io tsy zay avao fa lasa miakatra ny acidification le rano de izy zao miafara amizy simba inanikio simba moa zany filazana azy simba le rano fa tsy maloto rano maimbo rano maloto zao mety mbo tsisy fofony fa tena simba izy aloha amin'ny ankapobeny raha fanazavana de hoe misy fikarakarana manokana io ary tsy marina zany hoe roa sisany espèce eo raha ny ambara ny orinasa zay moa teneniko teo zahay tsy mahazo information avy any fa étude kely zay ataonay zahay mivérifier sy miresaka amin'ny communauté koa tsy manda fa mamaly anay hoe izao sy zao ihany ny sisa ato amity rano tiky de oui izao moa zany nanao stage tegny taloha de fantatro aby ry zareo tamimaly azo mifampiresaka amindreo satria misy président fédération na pêcheur zay miaramiasa aminy anao koa resako situation amizao mbo tsy miova le rano tamy taloha izy io orinasa mihitsy ny namatsy rano madio hosotroiny vahoaka iny fa presque tsy haiko fa tao raiky na 7 mois eo avao fa tsy de misy zay raha zay agny ino ny raha miteraka ao amitsika miresaky zao maro ny zaza mikohaky maro ny misy baibay maro ny zaza mivala diarrhée sy ny tariny satria miaina amin'ny rano maloto ka akoatra ny resaka rano ao anatin'io boky soratanareo io niresaky nareo hoe les espoirs na ataontsika hoe zany filazana zany hoe ny ponina zany lasa diso fanantenana zay nieritreretina tany amboalohany ao anatiny akio resaka hoe milieu dégradé na hoe toerana tena simba moa zany ilazana an'izany na hoe potika ohatrotrany ahoana ny situation am'izao izy moa zany diso fanantenana resantsika teo tsy ino moa tsy adiso fanantenana voalohany indrindra depuis nitrandrahana misy redevance misy izay moa redevance atao hoe ristourne raha ny kajikady tsotsotra hitako tsy haiko na marina le chiffre fa 89 millions de dollars no ristourne ao depuis zay nefa fort dauphin tapaka jiro rano tsy mandeha ankamaroan'ny fotoa aia io 89 millions de dollars io ankoatsin'izay diso fanantenana satria le orinasa nantenaina zay hagnampy sy hagnome asa ho an'ny tanora tsy nagnampy ka raiky ty tamy 2024 sy 2023 nisy offre nalefandreo nametraka dossier i tanora 700 tsisy voaray na ray amin'ny tanora io fa olona telo amby folo avy amin'ny organisme hafa ny voarainy orinasa io anomboka amin'io koa zahay niezaka niady ho an'ny tanora fa tsy nisy miheno ndray io koa le société civile tamizay de lasa ady saika loza le izy tamizay diso fanantenana satria tsy nigoka ny tena zay nampanantenana azy ry zareo
ino antony resahanay am'izay angambany henitsika matetiky misy grève kia même io tsy vao eto amin'ny 2020 tika fa depuis 2011 io de misy résolution nataon'ny société civile tam'izay fotoana de nametraka zao guichet unique zao ho an'ny tanora de nametraka zao fa izy moa zany le problème tam'izay fahitahanay anazy tsy omenatsiny avao koa le orinasa fa le ray aman-dreny tao koa zany lafa nanao guichet unique de gny zanany sy ny fianakaviana ampidiry de lasa simba le guichet unique tam'izay fa tokony misy ireo orientena le izy de tokony réactivena indray mandeha ino nahatonga anazy de izy zao tsy novoaray 700 amin'ny tanoranay ao zay tsy mananasa zao sy zao mahatonga anay diso fanantenana fahatelo ny aretina samihafa io tena loza io statistique tsotsotra avao fampiresahako tamin'ny dokotera teto zay olo avy any Fort Dauphin hoe marary cancer tsy hoe zay olona avoan'ny cancer amin'ny maso de ataotsika hoe 60-80% avy any Fort Dauphin gaga zao voatsela akory na rezako an'izay tantara zay de ino mahatonga an'izay ho dikan'izany ho Fort Dauphin zany anisan'ny commune sy districta tratrana homamiadana zay ny fieretseretako anazy satria misy zavatra mikiky tsy kelikely ho an'ny fahasalamany vahoakan'ny Fort Dauphin ao ka izao aho voalohany de mampanaitra atsika mpitondra fanjakana fa tsy fa indrindra atsika am'izao vaovao zao refondation zao tokony jerevana ifotony io olana io tsy olana ara fahasalamana fa olana rehetra de tokony hijerevana sy hatao fanohitra fampandrosona ny orinasa KMM fa tsy vomaika hampihemotra ny harenany faritra anosy be resaka fitrandrahan'io ny vondron'olona ary ataontsika hoe communauté locale matetika vohitsakitsaka ny misy zo vohitsakitsaka misy na zo fananantany na zo iaina kalalahana na zo maro samihafa manahoana indray zay manahoana zay any toerana am'izao fotoana zao manahoana ny ataontsika hoe respect des droits communauté locale zay zany ika izy moa fa natsidiko kely teo fisian'ny fitakina isan-karazany grève io zany midika fa hoe tsy voalamina io fa hoatran'ny petatoko ny fandaminana anazy tena mialatsiny amy resaka anazy satria misy am'izay koa moa zao le RC zay moa zao malaza depuis dans 2024 raha tsy diso les responsabilités sociétales des entreprises de l'entreprise izy io zany anisany ho zavatro aminay satria izy io 4 millions de dollars isan-taona zay hiresoudrena an'izao problème abiaby zao nefa miezaka avao zahay mba hoe hiditra sy hamakafaka atao koana ny fampiasana an'io vola io tsy de azonay ny marina matetika hoe miakatra Tananarivo zao pourcent antsika tsy azo ampiasa am'izao Tananarivo maro zany misy anananay ny proof hoe ino sino hoe ino tokony hampiasana azy de amitsika miresaky zao le olo manantany mbo tsy afapo satria mbo tsy mahazava ara-dalàna ny fomba famaliana anazy le grève tsy mahazava ara-dalàna ny fomba fizerozodirevana anazy tamin'ny fotoan'ny taloha moa zany fa président taloha de andefasana miaramila avy aty Tananarivo hangeja ny mpanao grève ary tamin'ny farana talohan'ny farana aza nisy fatolona roa sa fatolona telo tsy diso tsy teo moa zao fa nanao mission tamin'ny fotoana ampisy an'io fa izao zany ny situation any ary ny fanjakana matetiky tsy miaro ny vahoaka fa matetiky miaro ny orinasa io tsy ny fanjakana tiako resiaha fa ny olo mpanjakana any an-toerana fa tsy hoe fanjakana amin'ny reseresantsika zao henoheno fa mbo tsy anana-porofo de tsy afaky miresaky iza siza fa misy orinasa ny olo mpanjakana ny tena miasa agnatiny ao de miezaky zahay mba hiditsy sy hamakafaka sy hagnome filaminana sy fifandaminana amin'ny orinasa io
tamin'ny 2003 zahay nanao proposition de collaboration tamin'ny 2023 dia hatramin'izao tsisy valy nefa ato aby ny solution ny raha iabiaby tenenitsika zao dia eo zany zahay gaga hoe iza marina no iasan'ny KMM ny fanjakana sy ny posiny ve sa ny vahoaka sa fampandrosoana niza beaucoup d'interrogation sy amizao zay nahatonga anay hoe amin'ny préambule boky tiky une mine des milliards mais pour qui zay natombohanay azy zata zany ohatran'izay une mine pour qui satria mbo tsy mahazavanay OEC hoe mankaheza daholo ny zavatra zay ampanantenana zay tsy hitanay dika ve zany fa tena mahasamby tena gaga zay mametra-panontania zay nangatakatatitra zay fa tsy nahazo tsy mangarahara ve zany le zava-misy any an-toerana am'izao fotoana zao manahoana ny gouvernance manahoana ny resaka choix politika raisy ny mpitondra ihany koa ao anatin'izay rehetrarehetra izay a ny ady amin'ny resaka ataontsika hoe mangarahara sy transparence moa zany a ny tsy hoe ady moa zany fa ny ady hipetrahany zay resaka mangarahara sy transparence zay raha zavy tantaranao zany fetretako azy de ohatrany hoe mahaizina mihitsy mahaizina zava-mitrangana ya zay mihitsy aloha maizina nisy fotoa zay efa niezaka hihezaka mpanelanela fa zay moa tena asana OEC manoloana an'izay olana misy fotoana zany zahay eo an-toerana tsy voantso hiresoudre an'le olana fa nangalaka OEC hafa zay tsy omenay tsiny fa tena haindreo ny résoudre les problèmes tsy haindreo avao satria mbo niverina zay le problème dia le TKI zay dia le TKI io ampiako en tant que zao OEC eo an-toerana dia ino antombotroan'ny vahoaka zay tokony atao dia nampiako dia ireo am'izay ny teny raha izao izy nia manao effort be aminay lafa misy comité zay ajoro dia atao anisan'ny comité ianao dia lefa zao am'izay nanao démarche nijery hoe ino sino aby volanao ampisy an'ity korontana tiky dia nijery ny orinasa aho sy ny vahoaka sy ny mpitondra dia zahay ny ekipa anay moa zany fa tsy hoe zaho rery dia fa haindreo hoe fa nomboky miditsy lalidalina zahay dia nibloqué amin'ny abiaby dia tsy nampidirina agnatin'ny membre ny comité aho dikan'izay misy mandrafozafo zany ny agnatiny ao vokatratsy ateraka zay resaka hoe tsy fisiny mangarahara sy ny fanasana ndraikitra ara-politika mazava any atoerana zay vokatry n'izay zany dia ny olona ao an-toerana tsy mahafantatra hihatreza ny situation ndreo dia possible hoe aho mety hisy grève ndray mandeha nefa izao ny tena olana tonga dia atsidiko avao le olana il y a une semaine zao na réinformation fa mety possible à 90% hiala eo an-toerana orinasa zay zany ny tena vokatry ny zay information zay nahatongahy niezaka fampiresaka aminareo zao satria loza ho an'ny faritra anosy miala tampoka izy niezaka nandefa WhatsApp mail amin'le responsable zahay fa mbola tsy nahazo valiny hoe hiala na sy hiala ry zareo dia manahy aho mba tsy ho tahaka ny pays sasany nandalovandreo nahaka tany amin'ny Panguana par exemple Papouasie Nouvelle-Guinée nafa niala ohatsy Rio Tinto nitaky ny vahoaka après 35 ans zay vao nahazo valiny sao désert question Fort Dauphin zay mampanahy ahy io dia atsipoka to amintsika mpitondra sy zay manampahefana zay afaka miresoudre zay problème zay mila fantatsika mazava hiala vareo sa tsy hiala dia tokony vitainy vary mangatsika zay mbo maro ao Fort Dauphin fananantany ny usufruitier situation ny pêcheur sy ny sisa sy ireo mahampy zay io tena ivelomany io faritra io satria mahampy zany amboarana tsihy amboarana satroka to vita avy amin'ny mahampy dia miteny moa tsika teo hoe nanimba sa tsy nanimba araky resatsika teo ny tany ny tompoko raha vo hadinao dia fa simba agnaran'izay tsy mipody amin'ny toerana igny naoviana satria
tsy ho tany io raiky avao ny mipetraka ao fa misy microbe, misy biby maro zay misalahy magnome ny tsiron'ny tany igny. Raha ohatsy zao tsika ohatry avao gn'antsika zany mihaly tany maromaro etoa sy ny tariny zay mahatonga antsika Madagasikara île rouge io tompoko cycle an'io tsy latsaky ny arivo na roa arivo taona vao mety impoly amin'ny place raha ohatsy ka misy ny restauration am'le nofon'ny tany tiako resaha zany. De zay resahako hoe na restauration zany tsy ohatrany hoe revirevy aloha le izy amin'ny ankapobeny amin'ny connaissance tegna mitsotsotra am'le microbiologie sy ny tariny zany resahako an'izay. Zay angamba ny raha atao anatin'ny hoe tsy nisy vokatra ho an'ny mponina izay zany ao anaty fotoanan'ny fanovana sika zao nareo firaisamonim-pirenena mino fa matonareo na vita boky ohatran'io manana sosikevitra ihany koa apetraka ao anatin'izay fanovana zay indrindrindrindra amin'ny mpitondra ankehitriny inona zany zao ny heverinareo ohatrany hoe rafitra mpahombo zay resaka fitondrana ny arenakibon'ny tany eto Madagasikara zay mba tena tsy hamono ny mponina any an-toerana tera-tsoan'ny mponina ary satria mantsara zavatra misy zany raha ohatra ka ny fitrandrana joro foana hoe tena tsy mety le zavatra ohatran'izao satria ohatran'izao ao anatin'ny fanovana sika zao mba hoe ahafahan'ny firenena misitraka ny arena ananany ohatrohatry ny ahoana zany rafitra tokony petraka ny zavatra eritreretinareo fa entina hanatsarana indrindrindra raha ohatra fotsiny hoe kany io any Fort Dauphin io zany. Ataovy moa zay abiaby re zay fa azoko fafoezina hoe voalohany indrindra aloha le code minier zay tenenitsika teo hoe 23 isaoranay an'izay nanao anazy fa mba tafiditra ao anatiny anarany société civile aloha. Ankoatrin'izay raha io no tena rahintsika ara-dalàna lalàna sy ny tariny zay tsara zay soa zay hitatsika agnatiny ao dia possible oasako hoe possible podiko ndraiky possible ho paradisa ny fomba fitrandrahana harenakibon'ny tany eto Madagasikara fa ny tsy fanarahan-dalàna no hitako sy ny kolikoly avolenta sy ny tariny no hitako mahatonga an'io problème io. Faharoa magnaraka an'izay le convention d'établissement tsy azoko itinao raha tsy afaka 5 taona ino araka ny hatao anazy sika refondation zao mba tokony mba misy zavatra tokony fampijerena indray mandeha aloha. Exemple avao ny le fomba fitrandrahana monazy tsy nampaharezana ny olona rehetra tao Fort Dauphin. Ino araka tsy nampaharezana anazy re zay zany tokony hiova hovana ny fomba fiasa ohatran'izay fa ampanjakana ny mangarahara ampahafantarina ny vahoaka ny zava-misy tena marina de miara-miasa sy ny tena tompona ndraiky sy ny tokony manao anazy. Par exemple zao ny manao ny RCT neny koa misy ny sasany ONG avy any ivelany manao anazy tsy mahafantatra akory ny situation vo amin'io faritra io sy amin'io toerana io. Sasany zao magnome zezika zay zezika tsy tadiavin'ny communauté akory. Maro be zany zavatra tokony vana fa ny tena hitako tena izy zany Fort Dauphin ny mahay ny aretin'ny Fort Dauphin tsy mila olo hafa. Zay zany aman-kapobeny tiako tenenina zany amin'izay refondation zao ny olona eo an-toerana no mahafantatra ny situation de ireo ihany no afaka miresoudre an'io problème io. Manahoana ny moa izy teo zany satria zao mantsy ty zao misy tatitra zao ty navoaka ny teo QMM na le resaka RSE resahanao zay mihitsy raha resaka jiro zao laza zareo fa efa nisy ny milina napetraka ahafahana mamokatra 16 mégawatt vonjy taitra efa nanao zareo be dia be ihany koa ny asa fivelomana tena nanampy ny mpanjono nanampy ny mpamboly anarivony arak'izay navaratsika izay ianao zao tena zezika tsy mifanaraka amin'ny filan'ny tantsaha le QMM manao ve fa tsy mahafapo tena manao fa tsy akasitrahana fotsiny zao tsy hoe tsy mahafapo sy tsy akasitrahana
fa tsy mahafantatra ny tena filany olona au Fort Dauphin. Zay nahatonga ny resaky teo hoe ny solution ny Fort Dauphin misy mirésoudre azy fa tsy mila olo avy any ivelany akory. Faharoa magnaraka an'izay, moa ve izao fanampina nomena par exemple ampandrono, zao nahita maso mihitsy, vo vita zara le fanampiana teo, vo niala le autorité, de fa mamaro sy zao. Dikan'izay tsy ilandrozy le raha. Glacière sy ny tariny. Même à peine miala ataontsika hoe 10 minutes le autorité nanome anazy fa mifampizara zareo zao mamarotra an'ity zao mamarotra an'ity. Tokony mifantatra ino tena zavatra tena tiandreo tansahareo. Zay mahatonga an'izao raha zao. Tsy hoe tsy manao KMM, zao tsy miresaky hoe KMM tsy manao. Zahay ne eo mana parc solaire 4 hectares. Zahay ne eo mana éolienne eo amin'ny 19 gn'isany. Manao reo. Fa moa ve tena io marina ny tadiavin'ny faritra. Zay zany problème io fahitako anazy. Ay tena misy indray mandeha ny fanadihadina avy any fotony. Tsy problème ane na atao indray mandeha ny consultation publique mba hampisy ny filaminana ao amin'ny faritra io. Fa maro be ny raha tokony jerena fa izy avy any fotony mihitsy fa tsy hoe recrutement zao par exemple, zay zao tena raha tena tsotra. Recrutement, n'ankamaroany reo miteny hoe 80% recrutement local. Ary tamin'ny mot de président tamin'ny fotoanandro niresaky hoe tsy maintsy zanaky ny faritra no alana aloha. Efa tsisy zanaky ny faritra zay vo mitady province de tsy misy amin'ny province zay vo mitady amin'ny état. Tsy zay gn'ao. Avy bakagny le olo avy amin'ny province avy amin'ny faritra agny tonga au Fort Dauphin mahazo certificat de résidence tsy mahay teny tanosy akory. Voaray satria originaire ny Fort Dauphin. Ireny zany mila jereva soa be. Zao moa zany miproposé avao matetika amin'ny faritra io mi-créer comité d'orientation indépendant pour le développement de la région nosy. Io comité io zany anisany hitako solution mety hahomby raha tena apetraka ny tena asany. I partie prenante aby aby ao anatiny ao, de le guichet unique igny ao ametrahana azy, de tsy sy ny fitiavan-tena sy ny tariny fa amboarina tsara comité io de hitako anisany solution ary tsy ho an'ny Fort Dauphin fa ho an'ny faritra anosy mihitsy. Efa betsabetsaka ihany zay voaresaka teo zay fa ny ngamba ny tena somary resahako farany le makasika le resaka tontolo iainana. Tontolo iainana zay ataontsika hoe tena am'izao fotoana zao na tany amin'ny COP30 sy ny sisa resaka efa miatrika fivavahan'ny toetrandro isika, mbola miampy ny voka-dratsiny lay karazana hoe fitrandrahana maro samihafa ihany koa. Aiza ny afaran'izany faritra anosy zany na anosy izany raha ohatra ka zany tsy voafeha. Manahoana ihany koa nefa ezaka atao fa milaza ihany na mbola azo zao hektara nanao an'izao amin'ny resaka tontolo iainana sy ny sisa ohatrohatrany ahoana zava-mitranga tompoka an'izany amin'izao fotoana izao. Ya, tontolo iainana resahantsika io raha madio de salama ny ponina sy être vivant agnatiny ao. Nefa amin'ny ankapobeny araky resahako teo tsy de madio araky firesahana anazy le izy. Exemple avao zany am'le rano fisotro madio. Rano fisotroina au Fort Dauphin le rano maloto tenenitsika teo hoe le rano simba maimbo. Eo koa nefa ankany orinasa KMM le rano fisotrony izy am'le sitiny agny zany dia fahitako anazy fiangaviagna nay à Fort Dauphin io ny tena jerevinareo malaky satria ny arety kibo sy ny arety isan-karazany de marobe ny zavatra hita ao. Ankoatrin'izay le rivotra ihinanay ao tokony misy ijereva koa. Amin'ny ankapobeny zany le tena
étude complet ny tontolo iainana izay iainanay zany miangavy anareo mpitondra fanjakana am'izao mba tokony jereva fa sao loza tsika amin'ny farany de eo mifagnometsy iny ihany fiany le izy. Fangatsy moa tsy avanisay étude d'impact amin'ny resaka tontolo iainana ihany. Misy étude d'impact ary misy rapport de misy manao suivi. Fa le manao suivi eny le orinasa ihany miantoka ny frais sy ny tariny, miantoka ny indemnité. Ny analyse atao de orinasa ihany manao an'le analyse. Io zany tsy hoe manome tsiny ny orinasa avao tsika de reo avao koa. Tsy manome tsiny ny orinasa tsika fa tsika fanjakana koa. Izy koa tsy andotony tena hoe zao aloha raha ohatra ka zao no tena responsable an'io de tena koa zao namono loatra an'izao tsy possible zany. De amin'ny ankapobeny zany tokony fandraisana andraikitsy ny fanjakana. De ohatra avao zany fametrahana laboratoire en toerana. Raha am'resantsika manodidina ny faritra iny anie misy laikiday zay nanao étude tsotsotra mikasika ny tona plomb am'le rano le olo manodidina an'igny. Le tona plomb 10 microgrammes par décilitre agnatin'ny sang tenenitsika zay ny norme fa norme fa ambony zay fa mba norme kely zany amin'ny fahasalamana. Amitsika am'izany amin'ny tamin'ny 2005 zany teneny zany. Fa amitsika am'izao fa misy 60 à 70 microgrammes par décilitre. Dikan'izay 6 à 7 fois ny norme normale ny tona plomb agnatin'ny rano reo agny. Ino mahavy an'izay? Moa ave taloha tsy nisy plomb de am'izao misy plomb tsy hay zany na amin'ny rano na amin'ino. De resantsika koa zany miezaka zahay tamin'io relancement-na rano io hoe hanao analyse. Tamin'ny 2022 le événement nisy fa hatramin'izao zay tsy nahazo résultat n'le analyse n'le rano. Fa honohono ambony be ny tona plomb na tona aluminium agnatiny ao. Di aluminium ambarako amitsika tsotsotra amily acide ny aluminium rava agnatin'ny mily acide. Raha mihina rano acide zany tsika mitombo koa ny aluminium amin'ny vatatsika. Efeny faran'izay tsotra dia zay mino rano matetika amin'ny rano iny zany tsika de mety ho tratran'ny Alzheimer. Efe tsotra zay dikan'izay zany environnement tompoko de mila jerevana tena mila jerevana haingana sady fa alerte io fa tsy hoe ambo somora ny situation amintsika miresaka zao. Resaka social igny moa zany tsy ny problème kely amin'ny social igny. Le comité zay ajoro zany lasa tiatena ankamaroany. Tsy comité zay amita anazy tanteraky fa lasa mivadibadika ny zavatra atao de lasa mampitombo ndray mandeha ny problème social amin'ny faritra eo. Zay mahatonga hoe comité d'orientation indépendant zay zany. Io zany tena hitako hoe anisan'ny solution mahomby amin'le social sy amin'le situation. De ary économique am'izay tokony jerena tanteraka ino sino ny tokony fandanina misy. Par exemple zao mahazo ristourna ny commune urbaine Fort-Dauphin. Azo ristourna reo nefa eo amin'ny 150 angamban'izy igny na 200 millions d'ariary ny trosan'ny jeramamindreo. Le ristourna am'izay tsy azo ampiasana amin'ny 30% fotsiny ampiasana amin'ny andavanandro fa ny 70% lasa atao amin'le infrastructure famboarana raha abiaby. Ino raiky tsy efa madiky nefa ao fa infrastructure fa plus ou moins que même mihitsy ny manao anazy. De mba mahalalaky ny commune sy ny manodidina manamboatra zay tokony azo natao am'izay raha zay. Zay aby zany le hitako hoe solution atao de fiaraha mitantana sy avy ny fotony de mangarahara tsy miala reo de mba miangavy zahay amin'ny farany angamba ny resahako anazy. Mba ka neglizevanareo zahay vahoaka sy ny société civile fa zahay maromaro koa raha de tokony fagnampihana ianareo de mba mifagnampitsika de mamoaka résultat ara-dalàna sy azo sapaitana na amin'ny faritra io fa faritra masina io ary faritra manan-karena. Ka eo mantsy le hoe le société civile ny amin'ny ankapobeny ohatrany hoe
raha teo aloha de ohatrany tsy de nanana ny toerany falazaina fa mpanohatra fampandrosoana ny firaisamonim-pirenena be deaibe ny voapanga am'izany mpanohatra fampandrosoana rehefa milaza ny ataontsika hoe milaza ny olana iainana eny fotony sy mijery na manao misitona lakolosy na miresaka zany ao anatin'izay am'izao fandarantsika so tena mino mihitsy fa de ireo indray ny société civile fa de anaratsy an'le zava-misy aty toerana indray ngamba zany inandray tanjona ao anatin'io fandarana zoiteny io ao anatin'izay ahoana zany ny afahanareo tena mametraka ny toeranareo tsara mihitsy ao anatin'izay inona ihany koa moa zany ny tena hoe andraikitra tianareo raisina mba tsy negligena anareo tokoa ao anatin'izay satria betraka amin'ny ankapobeny aloha ny société civile tena société civile izy fa misy ny société civile business fitadiavam-bola nanovana anazy fa zahay amin'ny société civile zay misy anay zay miaraka amin'ny structure nationale ary teneniko teo hoe vonanao fankalazana ny 20 taona ny OEC national zahay dia société civile zay miezaka hatrany mikatraka hatrany ny hahasoan'ny fiarahamonina tsy misy fitiavan-tena fa fandavan-tena no ary mpanelanelana ny vahoaka sy ny fandrakana zay mihitsy regny tena rôlinay ary zahay mifampiresaka amin'ny orinasa io tsy hoe zahay tsy mandeha agny fa mifampiresaka de tena mifandray ara-dalàna zahay de mifampiresaka fa lafa mametraka am'izay zahay zao ny farany teo 21 point ny apetranay zay reto ny vary mangatsika anareo KMM de tsy miantso tsony ry zareo ary mitady solution reo solution hitandreo de tena nangalaky tena membre anao OEC spécialiste en OEC mihitsy par exemple Sahoudra Rabenarivo madame Sahoudra Rabenarivo izay nalany orinasa io ifampiresaka aminay rakontra voalohany lamina rakontra faharoany lamina ina metraka fangatahana sy fanazavana am'le problème misy de tsisy trony ny troisième rencontre amitsika miresaka zao zay avao loha ny problème tsy mitohy ny processus le étape le tokony ho vitany am'le asanay maha société civile anay zany toujours bloqué quelque part avao fa amin'ny ankapobeny na misy blocage io na misy iny miroso ihany zahay ary possible zahay fa mbo hijery bebe kokoa satria RC zao vao manomboka de anisan'ny fanohitra sy hampandroso ny faritra izy io laha tena gérena ara-dalàna zao ry teo niresaka hoe 89 millions de dollars zany ve tsy hahavitany infrastructure ny rano avao par exemple zany ve de tsy hahavita tsara ikolokoloana ny andrin-jiro zay matetiky manapatapaka ny jiro au fort dauphin isanandro so maintsy misy jiro tapaka ao ary matetiky à partir ny minivo mandeha pompe ao zany ve tsy hijerena solution am'ireo tratran'le rano simba eriky 4 millions de dollars am'izao isan-taona aia handehanan'io am'izao eo koa zany fampijereva koa fa mipetraka amin'ny placenay zay hijery hatrany ny hahasoan'ny vahoakan'ny faradofay zany tena marina de hatreza izy tiky fa tsy maintsy miezaka avao zay na ino zay raha iseho na ino zay raha iseho amin'ny alarobio avy zao moa zany ny lancement officiel na ny fanombohana amin'ny fomba officialy ny fikonan-doha-pirenena lanonana moa zany fanokafana fa rehefa aveo mandeha mitohy le izy zany hoe ho anareo zany société civile ao anatin'ny plateforme any amin'ny faritra nosy iny ve zany efa misy zavatra efa vonona ihany koa nareo resahana ao anatin'izay mety hoe réforme amin'ny resaka fitrandrahana renakibony tany mety efa nisy ihany koa ve ny ataontsika hoe fakakevitra teo aminareo samy firaisamonim-pirenena mba ahafahanareo zany ataontsika hoe mitondra zay anjara birikinareo zay ao anatin'ny fanovana zay tadiavintsika to Madagasikara moa zany sarotra betraka resaka filankevi-pirenena efa nanomboka zahay nanomboka tamin'ny talata tsy talata zao fa tamin'ny talata hery zahay misy nitarika anazy miaraka amin'ny toteny tanosy sy ireo rebadrena radrazana de fa ny créé groupe WhatsApp zahay ifampizaranay tsy lasaky ny 200 angamba io anatin'ny groupe WhatsApp nay io
ary tena sosikevitra marobe fa miandry ny fahatongavandreo any Fort Dauphin dia fa arosona igny anay. Tsika zay zao itenenako hoe somary tarakely gnantsika aty amin'ny foibe fa nikomansy zay ary mifampiresaka zay dia fa mifampizara entité efatra zay hoe social dia agnatin'ny social, environnement, santé izay abiaby dia ino ma le lalam-panorena sy ny sisa ary fa agnatin'ny kaondoha mampiasa WhatsApp moa zay ao zay kaondoha dia restitution ny asanay zany le 13 décembre ho avy zao. Mahafinaritra zany. Eny ary sy ataontsika hoe fa maromaro azy zay voalazantsika zay omena 2 na 3 minitra ianao amin'tinana na hitondrana hafatra mafonja ihany koa tia mpamaranana zany mba iny hoe hafatra hotadidy aty amin'ny farany taorinan'izay ataontsika hoe resaka lavalava natao zay. Ya, eka misaotra betraky Hariny Anja. Amin'ny ankapobeny moa zany faritra Anosy apodiko ndraiky faritra manan-karena tsy tokony hijano amin'io fitrandrahana miny zay hitatsika fa tsy de mahomby noho ny fisian'ny parametra maromaro zay fanitenentsika to fa développer vatsika ndray le écotourisme, le tourisme, le pêche zay mampalazantsika ny langouste sy ny crevette ary ny huître sy ny vokatry isan-karazany. Tsy ataontsika ambanin-draha koa ny agriculture fa ireny aby zany ny source ny avenir atsika amizao. Dia ataoko angambany fa manomboka amin'izao refondation zao dia hanao refondation koa tsika agny mba hoe tsika tompony mihitsy ny mitantana ny harenatsika. Ino ny haviana amizay dia fiaraha-miasa tsika rehetra halaviry ny kolikoly, halaviry ny fifankalaigna fa andaotsika hiaraky hamelondraiky ny faratsika fa tsika amizao zany fa fahatelo amin'ny farany amin'ny région zay misy eto Madagasikara dia ataotsika défi zay mba après 2 ans na 3 ans na 10 ans agny ataotsika ohatran'izay le izy dia mba tokony fahatelo amin'ny faritry mandroso amin'ny Madagasikara atsika dia ho antsika abiaby moa zany engany zao refondation zao mba hitondra soavantsika dia tsika malagasy mihitsy ny tompon'ny Madagasikara. Zay angambana maranako azy. Eny ary. Kasitrana be dia be ianao Andriamatoa Masimana Gaidy Marenjaka. Ianao moa dia tena isan'ny ataontsika hoe be dia be mahafantatra anao any amin'ny faritra Anosy iny ary tena efa manana ny toerany ihany koa anatin'izay resaka hoe adsisika maro samihafa mampifaraisam pirenena izay. Misaotra betsaka anao tonga soa teto amin'ny fandaharana Zoiteny mahafinaritra fa efa misy ataontsika hoe olona avy any amin'ny manomboka mihaino ny feony any amin'ny faritra isan-karazany fandaharana Zoiteny ary miezaka rehefa mba mahenoheno misy olona avy any amin'ny faritra tonga eto Antananarivo dia tena miantso anareo tahaka ireny zay hoe mba avy aloha mba miresaka kely manahoana ny zava-misy any mba ho fantatry ny voaka malagasy rehetra. Misaotra betsaka ny vahiny, misaotra betsaka antsika tany an-tokantrano ihany koa nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany manome fotoanantsika indray amin'ny alakamisy ny fandaharana Zoiteny mandrapitafa. Veloma tompoko.